député Brunel Razafitsandrofa mila irisona ny dinika nasionaly andraisan'ny herivelona rehetra anjara. Fandorana tanàna atao Martsipoy meloka ny zandary fa tsy asan'izany hoy ny kolonely Emilaire Mbosalamy. Raralato Rakotomanga takiny Transparency International ny vokatry ny fanadihadiana. Azo mafaraka amin'ny roapolo ny volana oktobra taona 2024 ankafaliana sy ampitiavana tompoko lasy sy tompoko vavy no iarabaka anao indray amin'ity ariva ity tonga soa indrainao atao anatin'ny fampirahalamba vao ny fahitalavitry ny MBS koa dia manasana ampanajana sy ampitiavana trano tenako anaraka ny vavao hatramin'ny farany. Araka ny naraintsika atao anatin'ny lohatenim-baovao teo dia olana maro lafy no atrehany vahoaka malagasy amin'izao fotoana izao. Eo ny olana ara-tsosialy, ny olana ara-ekonomika ary ny olana eo amin'ny sehatry ny tsy fandriam-pahalemana rehefa hita manangasanga ny krizy ara-politika eto Madagasikara. Noho izany rehetra izany dia mila irisona ny dinika nasionaly mba ahafahana manangana firenena tsara sy ho avy vaovao ho an'ny Madagasikara hoy ny solombavambahoaka voafidy atao ikongo tamin'ity androan'ity raha ny resaka tamin'ny Germain Menjanary sy Toky Ramarla. Tsy mahatanteraka ny asan'ny mpanatanteraka, fihetsiketsehana fotsiny no betsaka fa tsy misy mipaka amin'ny vahoaka eny fotony. Ireo lazaina fa asa fampandrosoana dradradradraina ambony latabatra. Tsy ny fanovana governemanta ny olana fa ny fahavononan'ireo mpanatanteraka anao ny asany maika sy lara-pahamehana ho an'ny vahoaka. Tena ilaina ny fokoanan-doha hoy ny vahoaka Brunel Razafitsandrofa androany, indrindra fa manoloana ny olana maro lafy izay atrehan'ny vahoaka malagasy izao. Tsy anompo vahiny no nametrana ny mpitondra fa anompo malagasy piray tanindrazana. Amin'izay fotoana zay na za na ianao dia mahafantatra hoe ahoana ny ampitso, ahoana ny amin'ny herintaona, ahoana ny afaka 5 taona, ahoana ny afaka 10 taona. Ny mpitondra fandimby dia manana ny endriny fotsiny hoe ohatran'izao style na ohatran'izao formule na ohatran'izao ndraikipoy ampiarina fa na iza na ianao dia efa mahafantatra hoe zao ny fomba hitantanana, zao ny programa na zavatra ohatran'izao. Na resaka politika étrangère dia fantatsika hoe tsika dia mitodika makary ohatran'izao fijerintsika ohatra zay le teneniko hoe paikady mpitantanana maro lafy atreto dia tompony mangataky ny atiny foana amin'ny firenena lazaina fa hoe manan-karena malaza tsy nanana ohatran'ny vilitsao analizy. Misy karerana volamena vaky zao dia mirohatra any le fiarahamonina satria sahirana mahantra fa 2 andro orinan'izay vao maheno ny fitondram-panjakana tonga ny moreg mandravan'iny mirehatra ny ery, mirehatra ny atsy, mirehatra ny ery dia inona ny tadiavina fa matsimbola avy any ivelany nefa le zavatra atsika dia indraindray ny tena lasa saina hoe ho avy indray ve COP 27 dia alery tena ny communauté internationale mba hamatsy vola be dia be nge izay vola narotsaka teto zao hoe rovana tontolo iainana fa inona ny tontolo iainana voaro teto satria ny antony dia tsotra le approche inclusive lay fampandraisana anjara tsika tompony tsika piray tandrasana tsy apetraka fa ny zavatra rehetra miainga eto raha teo tafavoaka tsika dia tsy misy afa-tsy zay hoe ny rehetra miaraka amin'ny sala miaraka mandray ny andraikitra zay manandrify azy miainga avy any fotony. Teo amin'izay fotoana zay tsy maintsy mila mpitondra masa, mila mpitondra mahitsy satria raha za zao mpitondra rapitso ka hidina amina toerana anankiray hiaraka amina vahiny angady arenakibony tany dia anytany le fiarahamonina any aninona tianareo fa amin'izao fotoana zao dia samy manao zay saim-patana, samy manao zay mahafinaritra azy, samy manao zay ampanankarena azy vetivety tompona andraikitra samy hafa. Za afaka miteny an'izany satria za zanaky ny faritra vadivavy fitovinany fa raha nareo nge mahita an'izany masinina mitrandraka volamena ao anatin'ny faritra vadivavy amin'izao fotoana zao ny tanaky zany masinina mitrandraka volamena ao manakana zany manakana zany commune rurale ao anatin'ny districtny Mananjara fa gidragidra be mihitsy zany ary raha ny production an'izany tena enjana be fa io dia mandeha dahoara dia le fiarahamonina nefa zany hoe maty mosary tsy mihinan-kanina lalana any aminay tsy kitihana tsy mipasohana hatramin'izao dia hoay tsika ty zay ny ilana ny fokonan-doha pirenena
ametrahana politika pirenena, ametrahana paikady pitatanana maro lafy fa na iza na ianao de manana perspektive d'avenir mahafantatra hoe aiza hoe tsika afaka 2 taona, aiza hoe tsika afaka 4 taona, aiza hoe tsika afaka 5 taona, aiza hoe tsika afaka 10 taona, fa tsika zao mialatsiny a mety diso satria hevitro zarery fa pilotage vu na za zao raha tsy mahafantatra hoe aiza ho aiza ity fireneny ty afaka 2 taona, afaka 2 taona, satria zay todiako rehetrarehetra tsy ahitako an'izay indisy mitondra makany amin'ny zavatra andrasa mipiretandrazan'izay. Miantso ny hery rehetra arak'izany ny tenany mba samy anaiky fa ny fampiresahana ao anatin'ny dinika io ihany no vahaolana ahafahana manangana firenena vanona sy ho avy tsara ho an'ny Madagasikara. Vaovao avy any Kongo izay hatrany dia miakatry ny tany olona maty vokatry ny anoanana ao amin'ny distriktan'ny Kongo hoy nambarany solombavambahoaka Brunel Razafintsandraofa Androany. Tsy tantaratra ny teny rehetra fampanantenana izay nataony fitondrana ankehitriny ho an'ny vahoakan'ny Kongo hoy ity solombavambahoaka ity. Tanteraka tokoa ankehitriny ilay mahatany lavitra andrina any ity distrika ity. Mbola Germain Menjanary sy Tokiramarola hatrany. Atreto dia mbola miandry ny raharam-pitsarana makasika ilay fandrepahana vahoaka tao i Kongo iny hoy ny solombavambahoaka Brunel Razafintsandraofa. Fanadiadiana avy amin'ny gendarmerie sy ny polisy no efa mandeha ankehitriny io fa tsy fitoriana izay napetraky ny fokon'olona izay niaramboina akory. Ilay fanadiadiana na le ankety efa nandeha dia inisiativa niraisin'ny gendarme sy inisiativa niraisin'ny polisy fa ny fitoriny ny aramboina rehetra na ny avany maty na ny maratra dia mbola eo anivony fitsarana amin'izao fotoana izao. Dia ny fitsarana moa amin'izao fotoana izao io misy olana io indrindrindrindra fa hoe ny grevy ataon'ny prakidara dia fiheverako azy zay no mbola mampitiraina le dossier fa ny plainte na ny fitoriana nataon'ny avany maty sy ny fianakaviana ratra tonga dia napetraka mivantana teo anivon'ny tonimpampan'olalàna na teo anivon'ny parquet-ny Kongo. Ny ponina aloha zany dia miandry n'izay fitsarana zay mba anao ny asa miaraka ny tokony ho izy. Zay aloha zany dia andrandrainy rehetra satria mora loatra le famonon'olona ary vonomoka no natao. Mbola tsy misy fiovana ny lalana miazo ity distrika ity hatramin'izao ho hatrany ny nambarany. Tsy araky ny fampanantenana izay nataon'ny mpitondra ankehitriny no zava-misy ary ahina iamafy ny olana momba izany raha tonga ny rotsakorana. Lalana aloha hatreto dia mampalahelo fa tsy arakaraky ny tokony omeny ny tompony andraikitra tamin'ny fotoan'andro satria ny ministry ny travaux publics tamin'ny 14 février dia nanambara fa hoe anamboatra le lalana ary rehefa tonga eo toerana ny fitaovana fa hatramintsika miteny izao tsisy ninina mihetsika nefa zao no tokony fanararotana hipasohana le lalana satria maina tanteraka ny lalana amin'izao fotoana izao fa izy ratsy fotsiny fa maina fa mbola tsy mihetsika ny lalana, mbola tsy nanomboka ny lalana fa dia fihetsiketsehana fotsiny ilay fitaovana nentina teo tamin'ny volana février. Manoloana izany dia misedra fahasahiranana ny mponina eo amin'ny lafiny ara-tsakafo miakatra ny tan'ireo olona maty noho ny anoanana ao amin'ny Kongo amin'izao fotoana izao saingy tsy tantaratra ny fandraisana andraikitra ataon'ny fanjakana momba izany. Raha ny opelantanako zao 240 fa raha iteny an'izany indray aho zao dia tsy fantatra hoe inona indray no tenenindry manam-pahaizana fa eo amin'le tanàna atao hoe tanaka le commune tanaka amba fotsiny 720 statistika tonga aty amiko. Raha lay commune urbaine ny Kongo raha ny manodidididina maro fotsiny azao no nahazo appel 10 matina mosara. Dia raha ny opelantanako zao fa tafakatra 240 fa dia tsy maintsy itendray manam-pahaizana hoe io indray fa maninona na sy ny sisa zay le manahirana eto amin'ny firenena ohatra ny tsy tompona andraikitra zany tena hoe mihinana tsy fihinana misy zava-maniry atao hoe pikipiko zay ihany dia iny no angadiana misy karazan-javatra zany zay tsy fihinana amin'ny andavanandro nefa dia lasa hohanina amin'izao fotoana izao mba hoe tazomanaina fotsiny. Tokony isy fizarana sakafo mivantana aloha zany dia faharoa tokony isy fanampinana tosika amin'ny alalana masom-boly satria le olona vonona ny amboly le olona vonona ny asa fa no zay takaitra mafy be napetraka le cyclone zay ny tena tsy mahatafavoaka andro zareo. Isan'ny andrasan'ny fokon'olona ao amin'ny distriktan'ny Kongo hoy ny fanazavany ny fitsarana marina mahakasika ilay raharaha nafaty vahoaka maro tany antoeran'iny
raha mahakasika kosa ny mosary ao an-toerana dia anao mafisiny fa tokony isy ny fanomezana sakafo ataon'ny fanjakana ho an'ireo vahoaka sahirana ao an-toerana. Fa mavesatra ny asa miandry ny fitsarana ary andrasany maro ny vokatry ny fanadatiana mahakasika ny solombavambahoaka Lanto Rakotomanga izay voaroroy ho ny trandraka hazo tsy ara-dalàna ka nampidirana aponja ny mpamiliny. Nitondra ny heviny mahakasika izay androany ny teo anivon'ny Transparency International raha niresaka tamin'ny Ravy Razafimahenina sy Andry Rakotomalala. Ny fifandanjany sazy eo amin'ny olon-tsotra sy ny olom-boafidy no takiany firaisamonim-pirenena. Mitaky vokatry ny fanadihadiana ihany koa izy ireo raha nisy izany mahakasika ny fitrandrana azo antsokosoko nataon'ny solombavamboaka TGV Lanto Rakotomanga. Teo nisy ministry ny raham-bahiny ataontsika eo miteniteny fatany dia iny izy voroaka. Hitanao zany hoe nisy fepetra ny raisina. Eto zao misy solombavambahoaka ataoko hoe miteniteny fatany ihany koa. Inona amin'izay ary zany zao le fepetra ho raisina ary inona ilay mangarahara mpahafantarina anay raha mbola tsy misy ny mangarahara dia mbola mametraka barainga daholo ny olona fa inona indray ary ty nefa mahaliana anay le izy hoe io no arena ananany malagasy akoatran'le olona le arena efa mimanjavona le olona koa ve zany mbola tsy hanao ny asany tsy tonga dia vobe isika aleo andeha ara-dalàna le mizany aleo samy hanao ny asany. Mampametra-panontaniana nefa ny anto tsy mahavoapaingitra ireo trondro vaventy na ny mpaniraka anaty raharaha maloto itony indrindra resaka tontolo iainana. Olony fitondrana tokoa ve samy alokaloka ao ambadiky ny antsoina hoe immunité parlementaire ireo olom-boafidy sasantsasany ka mihevitra azy ho tsy maty manota. Ny zavatra misy raha ny raharaha na resaka tontolo iainana hitanay dia manao ny asany ny famitorana rehetrarehetra saingy asa tsy miakina aminay le izy azo ataony miakatra ambonimbony kokoa mitady an'le atao hoe trondro vaventy voasazy aloha lay olona isaorana aloha zay zavatra zay fa isika tsy mety mahita trondro vaventy na le hoe iza ny maniraka. Ny pression anananay dia le lalàna ity ny tenen'ny lalàna reto ny fepetra tenen'ny takiany lalàna eto amin'izay le raha-raha-pitsarana ny teny hoe le fepetra reto ve vao marina dia manao ny asany izy dia le pression anananay zany mijery dia zao hoe tsy izay rery ange mijery an'zareo fa ny olon-drehetra mijery dia mitsara atsika hoe iza ny manao ny tsy mety. Hatreto tsy mbola nahinona feo mahakasika ny fiampangana azy ny solombavambahoaka izay voakasika ny raharaha ny mpamily anefa nitoboka aponja. Raha ny mikasika n'ilay solombavambahoaka resahana dia tsy asana solombavambahoaka zany mitatitra azo zany hoe raha ohatra ka le fitaterana azo ny jerevantsika dia mitovy amin'ny olon-tsotra izy eo zany hoe tsy misitraka an'ilay immunité parlementaire fa raha ohatra hoe le immunité parlementaire no andeha ho ampiasaina tsy fiarovana ho azy zay ary ny zavatra misy tratra ambodiomby lay camion mitarika an'ilay izy dia ilay mpamily manoro n'le taratasy hoe ity le izy raha ny tena tokony ho izy zany raha atao arinan'iny 4 oktobra iny androantsika efa 20 ny volana oktobra nafaraka amin'ny 20 tokony efa nisy fietsehana tao na nisy fitoriana fa zay moa zany tsy mbola renay hoe efa nisy tao alohan'izao zavatra zao hoe nitoriany le rangainy taratasy manao hoe nitoriany le mpamily hoe nanao taratasy osoka fa mbola tsy naheno zay. Fa manamafy ny fanambarana izay efa nataon'ny antokotiky Madagasikara androany ny teo anivon'ny RMDM faritra Analamanga. Nisy araka izany ny fanambarana izay nataon'izy ireo tetsy amin'ny QGBLR izay isany nitakin'izy ireo ny fandravana ny seny sy ny HSC amin'izao fotoana izao ary tokony irisona amin'ny fikoanan-doha am-pirenena. Germain Menjanahary sy Toky Ramarola. Mila fiaramientan'ny olom-pirenena isan'ambaratongany ny fametrahana ny fampandrosoana eto amin'ny firenena tsy ho tonga amin'izany velively anefa sika raha mbola miariary ny fahitan'ny olom-pirenena tsirairay fa tsy mipetraka ilay tany tandalàna ilay fitondrana tsara tantana vonona hitsinjomarina ny tombotsoa iombonana tsy ho tonga velively amin'izany fa avitrian'ny olom-pirenena
isan'ambaratonga an'izany isika raha toa mbola mahatsapa ny tsiraray fa voahososo ny safidiny amin'izay olona tia ny tantana ny firenena. Tsy ho tonga amin'izany isika raha toa mbola mahita ireo saramabe-bahoaka fa kaporaraka ny fitantanana ny volam-bahoaka sy ireo arena voajanahary iombonana. Tsy ho tonga amin'izany isika raha toa ka atao fialokalofana anatanterahana asa ratsy sy fanodikodinana ny arem-pirenena ny azona fahefana. Tsy hipetraka ny fitoniana ara-politika raha toa ka asiana ny fiandaniana ny fampiarana ny lalàna velona eto amin'ny tany sy ny firenena. Manjaka ny raha mahatahora isan-karazana sy ny fanagadrana amin'ireo olona tsy mitovy firehekevitra amin'ny mpitondra raha toa ka malalaka kosa izany amin'ireo mpiaradia aminy. Mitaky izahay ny amoahana ny marina mikasika ireo raharaha nafana niseho teto amin'ny firenena izay mila valiny avy amin'ny mpitondra. Ireto avy izy ireo: raharaha écran plat, raharaha bonbon sucette, raharaha volamena 73 kg, raharaha volamena 36 kg, raharaha fandronana zava-mahadomelona, raharaha anzoro be, raharaha ankazo be, raharaha antsakabary, raharaha solika, raharaha ikongo sy ny maro tsy voatanisa. Mitaky ny anehoan'ny mpitandro filaminana mba ho tena tandroka ary ny vozona tsy hiditra ao anatin'ny raha politika fa hijanona ho mpiaro ny vahoaka sy ny fananana. Vahaolana iray tsy maintsy hapetraka ny anatanterahana ny fifidianana ao anatin'ny fangaharahana tanteraka ary arahana mamola vola sy mifampidinika ary manatanteraka ny anatsarana izany. Mila mipetraka ao anatin'ny tsy fiandaniana neutralité de l'administration ary mametraka amin'ny fahamarinana ireo rafitra rehetra iankinany izany fifidianana izany mba hisiany ny antoka ho an'ny vahoaka tompon'ny fahefana. Efa mametraka sady aty amboloany izahay fa tsy mandeha araka ny tokony ho izy ny fanatanterahana ny fantsiana ifotony ny listim-pifidianana refonte de la liste électorale. Maro ny lesoka efa hita sady ary tsapa afaky totoa tsy ao anatin'ny fenitra takina amin'izao fitadiavana fahamarinana eo amin'ny lafin'ny fifidianana izao ny zava-misy. Mitaky ny andravana ny ACC sy ny CENI ka iarahana mifampidinika ny ametrahana ireo mpikamana vaovao. Mitaky ny fifidianana ny filoham-pokotany mba ho tena tompona andraikitra marina eny fotony. Tsy tomponantoka amin'izay mety vokany ateraka ireo lesoka izahay ka miala nenina ny irison'ny fitondrana ao anatin'ny concertation nationale izay ihany lalana tokana ahafahana mandamina firenena sy antoka irisoana ao anatin'ny fifidianana madio mangarahara ary ekeniny rehetra. Arak'izany dia resy lahatra ny amin'ny tokony irisoana amin'ny dinika nasionaly avokoa ny ankamaroany ny herivelona sy ny antoko politika eto Madagasikara. Ho an'ny androany dia olom-pirenena iray manaraka akaiky ny raharam-pirenena no nilaza ny heviny momba an'izay androany raha niresaka tamin'ny Njavandremahefa sy Andry Rakotomalala. Mila mahay mihaino ary misokatra amin'ny rehetra ny mpitondra fanjakana raha tena mitsinjo marina ny filaminana eto Madagasikara. Lafin-javatra maro mantsy no mila iaraha-midinika sy resahana databatra boribory ho ny fanehoan-kevitra. Lehibe indrindra amin'izany ny fifidianana ao amin'ny taona 2024.
tsy ondalana iray lehibe ahafahana mitsinjo indray ny hoavin'ny Madagasikara ao anatin'ny 5 taona manaraka ny fifidianana amin'ny taona 2024 io ka tokony ara-midinika avokoa ny pitsopitsony sy ny fitsipy taloha rehetra ahafahana manatanteraka izany ao anatin'ny mangarahara ary ekeny rehetra. Ilaina ve sa tsy ilaina ny concertation nationale? Ilaina ny valiny tompoko raha toka ialana amina disadisa hoavy. Tsy misy antony zany raha ny fihevitra manokana tokony tsy hanaovana an'le izy. Ny zavatra hoavy akaiky indrindra eo aloha zany zao dia le fifidianana dia nozay antony zay tokony hoe inona no ahatonga hoe tsy hisy ny olana na tsy hisy ny fifandirana ao aorianan'le fifidianana. Aiza ny lesoka, inona ny zavatra tsy ampitanila ny fanatanterahana an'le fifidianana. Ohatra, manana sofina anankiroa ny olona hoentina miaino dia ireo sofina ireo zany ampiasaina hoe aleoko inona tokoa moa zany le tena hevitra le olona, inona moa zany le mahatonga an'le izy fa tsy hoe faly mandaa fotsiny. Hatreto aloha mbola miziriziry amin'ny heviny ny fitondram-panjakana ary milaza mazava fa tsy lahara-pamehana izany fitoanan-doha nasionaly izany. Fihetsika izay hitarafana fa matahotra mafy ny sezany izao fitondrana izao na dia efa nilaza ombenombena aza ny mpanohitra sy ny rivelona eto amin'ny firenena fa tsy midika ho fanongana-panjakana na fitediavan-tseza akory ny fitoanan-doha nasionaly. Fitediavam-baolana ho an'i Madagasikara izay miaina tanteraka anaty krizy no tanjona ary ny mba hisian'ny fifidianana madio mangarahara ary ekeny rehetra. Fa manatanteraka fanavozana anarana sy fandraisana mpikambana vaovao ny antoko tiky Madagasikara ho an-distrika Anambohitra Atrimo amin'izao fotoana izao. Tafiditra indrindra ao anatin'ny fameloma maso ny antoko no sady fiatrehana sady ny fifidianana ho avy izany. Betsaka raha teo ireo resy lahatra amin'ny foto-kevitry ny antoko tiky Madagasikara ka ny safidy ny hiditra ho mpikambana. Ravorasafy Mahenina sy Andry Rakotomalala. Ny zava-bitany Flora Valomanana teto amin'ny firenena ary ny fanantenana azy indray ho mpitondra ka hanarina ny Madagasikara anaty krizy no anisan'ny nitarika ny olona maro hiaradia amin'ny antoko tiako Madagasikara. Atony eto amin'ny fokotany mahitsy avaritra sy mahitsy firaisana ao anatin'ny commune Ambohitrimanjaka. Mesaritra nge zao tsika dia mba tokony mba hiova zany ny fiainana, mba hiova daholo koa zavatra rehetra. Zay zany mba iteneniko zay ny idirako mpikambana mba hita itenan'izay olona fantatra zany mba aleo zany tia mafana aloha zany hatreto mahafinaritra aloha aminay. Tena naraka mbola mahavita nataony taloha dia alohanay izy. Ra Valomanana. Mbola miandrandra Flora Valomanana mihitsy zay. Mba niezaka amony tena nefa mba nefa tsy lany izy. Dia tsy miala amin'izay hatramin'eto aloha. Ao anatin'ny dingana fameloma masina antoko tiako Madagasikara ny distrika Anambohitra Atrimo amin'izao. Ho fanavoazana lisy ireo mpikambana dimy asendrisana mpikambana vaovao dia misy ny asa mitety vohitra. Tao anatin'izay fotoana nanomboana ny fitetezana ny distrika Ray Manontolo zay dia efa any amin'ny 504 any ny vita, efa hiakatra amin'ny 3 ary hita hoe tena miomana le olona, miandry le olona satria zava-dehibe ho an'ny olona ny ahafantarany hoe tsy resaka hoe manohana fotsiny izy fa tena tompon'ilay foto-kevitra ary tompon'ilay miara-miombona amin'ilay fandaharan'asa izay ao anatin'ny antoko tiako Madagasikara eo ambany fitarian'ny Flora Valomanana dia miara-mirona makany amin'ilay fakana ny fahefana amin'ny alalan'ny fifidianana rehefa avy eo. Raha ohatra hoe mitonga amina tanàna anankiray tsiny zay ekipa, raha ataontsika hoe misy olona 20 na 50 ao androany nandalovana teo no ahenon'ny olona hoe nandalo dia mangataka ny fiverenana ny olona dia tsy maintsy hiverenana iny. Olona enina farafahakely no manatanteraka ny asa fandraisana anarana ireo mpikambana samy manana ny andraky ny avy mba hanamora sy hanafaingana ny fanomezana karitra ireo mpikambana taloha sy ny mpikambana vaovao. Voalohany mandray atsoratra zany ao anaty manao enregistrement, faharoa zany resaka manao an'ilay fiche d'adhésion, fahatelo mikarakara ny karatra, fahaefatra mamaka sary, ny fahadimy manampy eo amin'ny olona enina zany farafakely ny ekipa anankiray. Ny fitaovana zany tonga dia miaraka amin'ny resaka plastification na karatra, ao koa ny resaka imprimante, ny ordinateur, fangalana sary, ireo zany tonga dia miaraka ao dia ny groupe électrogène zany mba ahafahana raha sanatria tapaka ny jiro ny olona zany rehefa mba vonona izy aloha androany manahirana be ny tena olona verenina rarapitsy fa amin'ny fotoana tahaka an'izao raha misy hoe amin'ny 7 mihitsy vao misaraka eto amin'ny toerana tahaka an'izao amin'ny fikarakarana ny fameloma maso ny
listany tiako Madagasikara io. Marina fa hevitra ny ainga taorian'ny fivorian'ny distima ny fanavaozana lisitry ny mpikambana, mety eo amin'ny fanavaozana ravitry ny fokotima sy ny komitima izany. Fantondra ny fanehoan-keviny mikasika ny fifandraisan'ny Madagasikara amin'ireo firenena avy any ivelany ny antoko roso ho an'ny demokrasia sosialy na ny RDS tamin'ity androany ity, endrika ratsy ho an'ny Madagasikara indray. Ireny fanapahan-kevitra mandroso mihemitra nataon'ny sampitondra ireny hoy ny fanazavana. Anjara andraikitra ny filoham-pirenena ary izy no tompona andraikitra voalohany amin'ny fanapahan-kevitra raisina rehetra manoloana ny fifandraisan'ny Madagasikara amin'ireo firenena ny ivelany hoy ny antoko RDS androany. Mahagaga araka izany hoy ny fanazavana ny nandraisan'ny ministra ny Rambahiny teo aloha fanapahan-kevitra samirery manoloana io ady any Ukraina io. Marobe ny fanontaniana mipetraka hoy ny filohan'ny antoko RDS, saingy raha ny zavatra hita aloha dia mikorotana tanteraka ny fitantanandraram-panjakana amin'izao fotoana izao. Voalohany tena tsy nahazo marina ny fankatoavana ve izy tany amin'ny filoham-pirenena. Ny faharoa raha ohatra ka nanao an'izany izy inona no mety fiantraikany ary izy dia mahalala tsara, fa raha ohatra ka tsy mifanaraka amin'ilay fanapahan-kevitra na lala-kevitra tian'ny filoham-pirenena hitondrana ny resaka amin'ny fifandraisana iraisam-pirenena dia izy no tompona andraikitra voalohany. Noho izany zavatra manahirana zany ary zay no atongavako amin'ilay faharoa dia ny amin'ny hoe milaza zany fa misy zavatra tsy milamina amin'ny fomba fitantanana eto amin'ny tany sy ny firenena. Mazava ho azy tsy mazava ny politika momba ny diplomasia zay apetraka eto Madagasikara. Lasa tohatra ny sanatry ny vava kilalao ilay fitondrana ny raharam-pirenena ary santionany amin'izany ity trangan-javatra izay niseho tany a New York aty ka nahafabaraka ny Madagasikara satria dia tena hafabaraka tokoa isika hoe misy tsy fahatomombanana eo amin'ny fomba fitantanana ny raharam-pirenena. Mbola nitandrefa nanoma matsy vola betsaka ny Madagasikara treto ary saika mbola miankin-doha tanteraka amin'izy ireo i Madagasikara amin'ny lafiny fampandrosoana ny toe-karena. Tokony hametraka ny diplomasia mazava araka izany ny fitondram-panjakana mba hiverena ny fitokisan'ireo firenena mpamatsy vola ireo. Rehefa tsy tanteraka izany dia izay ilay ataon'ny teny frantsay hoe état défaillant zany ary rehefa état défaillant dia mazava ho azy tsy hananany olona fitokisana any ivelany intsony satria tsy misy ny fangararana eo amin'ny fomba fitantanana, tsy misy ny fanajana ny tanitandalana ary tsy misy indrindrindrindra an'ilay ataontsika hoe taperin'andraikitra na l'irredevabilité satria samy manao saim-patany ny tsirairay dia hanahirana zany ary very ny fitokisana, fifampitokisana ary indrindrindrindra ilay hoe azo hitokiana ve i Madagasikara ka ahafahana miara-miasa eo anivony zany sehitry ny raisam-pirenena zany dia izay ny olana. Fa manara-maso akaiky ary mahita tsy fahatombanana manoloana ny fanavaozana tanteraka ny lisam-pifidianana izay mandeha amin'izao fotoana izao avokoa ny antoko politika eto Madagasikara. Efa manasady ny tsisiny fifidianana madio sy mangarahara ohatra ny antoko roso ho an'ny demokrasia sosialy na ny RDS manoloana izany. Mbola Injavandriamaefa sy Andry Rakotomalala hatrany. Tapabolana mahery teo izay no nanomboka tamin'ny fanisana ireo mpifidy eny anivon'ny fokontany ny CENI izay tafiditra indrindra ao anatin'ny fanavaozana tanteraka ny lisam-pifidianana. Mbola maro ny tsy fahatomombanana ary betsaka amin'ireo fokontany any amin'ny faritra no mbola tsy manomboka akory izay hafanisana ny mpifidy izay. Misy amin'ireo fokontany eto an-drenivohitra kosa no efa nanomboka saingy efa tara ary mbola tsy ampy ihany koa ny fitaovana sy nentim-manana ahafahana manatanteraka amin'ny antsakany sy andavany izany fanisana ny mpifidy izany. Vahaolana arosony ato amin'ny RDS dia hoe tokony ampiantso fivoriana ny eo amin'ny CENI ka hiantsona an'ireo mpisehatra rehetra eo amin'izany lafiny fifidianana izany ka andiniana hoe inona ny fomba hanatsarana an'izao fanaovana an'ireo fonte ny liste électorale izao dia ny mbola vao hoe raika amin'ny roapolo andro tamin'ny taoriny ny fanombohany no nanaovana azy satria 3 volana ihany ange nanaovantsika an'izany ireo fonte ny liste électorale izany raha tahinika dia ny ety am-piandohana tsy marim-potitra le izy dia mino sy ahina ny tsy isiny ny fitokisana an'izay valim-pifidianana.
Mivoana amin'ny asa nametrahana azy ny zandary sy ny mpitandro filaminana ankehitriny. Io kosa ny kolonely Emilien Rambosalama Androany nambarany fa altsoina goavana ny fihetsika fandorana tanàna izay nitranga atao Martsipoy tany Anjozorobe. Germain Manjanahary sy Toky Ramarla. Tsy azo heverina hoy ny kolonely no sady solombavambahoaka ny Madagasikara fa tsy manana vahaolana ahafahana misambotra ireo dahalo tao Martsipoy, ireo tafika mpamita iraka. Fihetsika malasa saina io fandorana tanàna io raha ny fanazavany. Niofana mandritry ny eritaona mahery ny zandary ary mandalo fiofanana antonany maro ihany koa ny tafi-bahoaka. Mazava ny asa sy ny tarigetran'ireo dia niary vahoaka sy ny fananany ho hatrany ny fanazavana. Commune Martsipoy io ani ka limitrophe ny groupement ny Ambatondrasaka, groupement ny Betsiboka ary groupement ny Analamanga. Zany hoe misy groupement anankitelo zany afaka mi-intervenir amin'ny toeran'io. Ny tetikady atao amin'izay zany taktika raha mandeha terrain dia tsy misy afa-tsy ny système de bouclage sy système d'encerclement. Système de bouclage sy encerclement zany principal zany rehefa nianarana dia tsy voatery hamono olona na handoro tanànan'olona fa atao système na entonnoir, zany hoe mila lalana anankiray voangy ny fahavalo dia amin'iny amin'izay no hitsompona anazy. Tsy hoe tsoponina vonoina akory fa samborina. Raha ohatra ka misy hoe mamaly tifotra nano zany eo aloha vao mampiasa ny fitaovam-piadiana ary mbola jerena ndraiky hoe règle de proportionnalité hoe mitondra fitaovam-piadiana mitovy aminao izy na raha tsy mitondra fitaovam-piadiana mitovy aminao izy dia tena menacé ny ain-dehibe anao ve ilay fitaovana eny aminy ary mahablanche na sabra tsy letrera zay no afaka mitifotra zany. Tokony izy ny fanaraha-maso mahakasika ny fiofanana izay ataon'ireo zandary any amin'ny sekoly ianarany ho hatrany ity solombavambahoaka ity. Zary tao mivoana amin'ny andraikitra apetraka aminy mantsy no asa ataon'izy ireo ankehitriny. Misy sekoly ao, sekoly izay mijoro ara-panjakana. Zany hoe sekoly natao tao amin'izao fotsiny zany na hoe sekoly privé dia mety ho zavatra fa sekoly mpanjakana mipetraka ao, misy mpampianatra avy amina napetraka mifanjakana ao. Dia zany hoe zany zavatra zany dia hoe la information nampiasan'ny gendarmerie zany tokony mba mivoaka tsara ary mitombona tsara satria misy mpiasa mpanjakana ao mpampianatra amin'io sekoly mpanjakana io, misy evi-boky tany io tena ampy ve fiofanana za mivoaka fotsiny hoe fiofanana ny zandary eritaona dia voaka fotsiny dia tsy ampitry olona fiofanana omena olona zany zavatra amin'izany zavatra zany. Tady tsara fa ny zandary dia manana an'izay hoe mitenesan'ny zandary tany ambanivohitra. Donc tokony hiopana bebe koa amin'izany zany ny fiofanana omena gendarmerie. No mafisiny ity manamboninahitra no sady solombavambahoaka ity fa ilaina ny fampanarahana araka ny toetrandro ny fiofanana omena ireo mpitandro filaminana eto amintsika. Tsy tokony ireo manamboninahitra mpibaiko ambony latabatra intsony no anome fiofanana sy fampianarana fa ireo izay mahita maso ny zava-misy sy fivoarany fomba fiadiny ireo olon-dratsy eny an-kianja. Fanipahan-toerana tao anatin'ny fandarana miara-manonja androany ny lafiny tontolo iainana amin'izao doro-tanety manjaka izao no resahany fandarana ihany koa ny momba ny diany Andra-Joelina any Maroka. Ny antsiprian izay avetrany ary eo mirindra tsary ny Mateo Prince. Mihitatra ary tsy nijanona ao amin'ireo fatra mahazatra ahitana ny kere intsony ny kere amin'izao fotoana izao fa nihitatra any amin'ny fatra maro. Etsakilany ny fanjakana dia mandamy vola be fahatany isak'izay misy fitokanana ataony na fivoahana any ivelany Madagasikara. Ito a Madagasikara io ohatran'izao ny sary miparitaka tany Etiopia. Etiopia tompoko misy any Addis Abeba io. Etiopia nge any Addis Abeba nge any nge ny foiben'ny Union Africaine. Vondrona Afrikana. Any daholo ny karazana birao aty Afrika. Izany tena anisan'ny seranam-piaramanidina sy anisan'ireo kompania matanjaka Ethiopia Airlines. Dia ilay Madagasikara nanjaka be teo aloha efa tsy ary mahatsony ary fa Madagasikara Airlines. Manitra velona tena higagan'izao tontolo izao misy ilay malagasy fa be zesta, maty kambo ary
te iseho anatrehan'ny seritreratram-pirenena lay malagasy zay tonga ny ivelany any vahiny manakaja manokany nasaina manokany ohatry hoe zany mahafinaritra azy eo amin'ny seritreratram-pirenena fa ato nefa misy olona miantso vonjeo. Ny resaka momba ny doro-tanety misesilany eto Madagasikara kosa ny solombavambahoaka Stanislas Randrianarso tao anatin'ny fandarana miara-manonja androany. Rehefa resaka misy fividianana dia doro-tanety Mahatsiravana ny ambanivohitra taloha nisy kely doro-tanety azonao fa ankehitriny tena fa hoe ngamba hoe ohatra politika fividianana tsy fatako zao ambadika anio fa dia tena loza ho azy satria mandoro-tana azy ary ny tena ny slogan ataony tamin'ny fitonany fidiana voakely zay tamin'ny fitonany tao io Salasakrazana Filibert Tsiranana hoe zay mandoro-tany razana zay foana nataon'ny olona azonao dia voafehany ihany tena nisy satria zao zay président Fokotany teo sy président firaisana raha vao misy afo mindrehatra ka tsy maka position mamono an'iny tsoka sofle ndray mamono an'iny dia voantso be tamin'izany maninona tsy averina zany io nge hita be amin'ny Fokotany tanao ty le président Fokotany tenitendrena le politika natsimaina manay ninona fahaizany le iangalatra ho andro zareo anao amin'ny fividianana fotsiny diny desinina fa le président Fokotany amiko tonga mitady rôle ngeza be malala sy situation misy raha vao misy vahiny androny misy nrehetrarehetra capable nrehetrarehetra gérer an'le ala anetana an'le olona anao fivirina hoe raha misy doro-tanety na rano vaky amin'ny fahavaratra dia tonga ny inona moa zay ny afokon'olona firaisa asapokon'olona. Ny fandarana miara-manonja moa dia arahinao eto amin'ny MBS sy ny Radio Mada isaky ny alatsinainy hatramin'ny zoma manomboka amin'ny 7 sy sasany maraina. Fa miakatra hatrany nisan'ny olona mitondra ny tsimikaretina VIH sida eto amintsika raha ny fanambarany CECNLS tafiakatra 7 ny olona voamarina fa mitondra ny tsimikaretina tamin'ny ity taona ity raha 3,7 izany tamin'ny taondasa isan'ny ahitana tranga betsaka ny fisian'ireo mpizahatany ao Anosipielville eo ihany koa Moramanga sy Alotramangoro ary Antananarivo. Ny vidin'ny fiarovana iray boatra nefa tafiakatra hatrany amin'ny 700 sy 2,20 ariary izany hoe 100 ny karama akapobe ny malagasy ankoatry ny firaisana aranofo tsy voaro dia fantatra fa fototry ny tsy fifindrany ity tsimikaretina ity dia misy ihany koa ny fitsindromana ireo zava-mahadomelina ny firaisan'ny olona mitovy fananana indrindra fa ny lehilahy ary ihany koa ny lio. Nahitana fiakarany ny vidim-bary eny an-tsena tatoato tsy refeo ny ministera tompon'andraikitra atao aoriany ny fanambarana nataony fa tsy tokony hihoatra ny 240 ary ny kilaon'ny vary saingy tsy nisy fiovana izany fa voamaika aza mitangana kanefa ny ankabeazan'ny faritra nefa toy ny eto Antananarivo fa manomboka manetsa. Ravorazafy-mahenina sy Andry Rakotomalala. Tafiakatra hatramin'ny 520 ariary ny kilaon'ny vary eny an-tsena amin'izao. Sakisan-kerinandro no misy izay fiakaran'izay ankoatra ireo entana hafa fampiasa amin'ny andavanandro. Tsy faiza mitantana ny volan'ny Covid-19 tsy fijerena ny tena filan'ny vahoaka no antony ny paitoekarena. Resaka varany resaka ataoko hoe fatotson'ny fitondrany satria tao anatin'le Covid iny zao nisy fanampiana be dia be azontsika tamin'ny 2020 sy 2021 tamin'ny 22 zany sy 1,22 tao amin'ny roa lavitrisa mahery na 2 milliards de dollars mahery ho vola azontsika fa le fomba tantanantsika vola mihitsy zany tsy mandeha amiloniny hoe raha nanapitsika ny tatsaha iny tamin'ny famokarana zany hoe tamin'ny semence sy ny engrais mety hafa be mihitsy fipetra ny androany satria ny ambom-bava rehetra zany afaka naondratsika na ka ny ivelany fa afaka mivelona tsara koa zany tsika teto toerana mba mividy entana mora. Jerefy tsara zao fa miakatra daholo zao mividina sakafo eto toerana. Tokony hanana politika zany ny fanjakana hanampy tsara le tatsam-pamokatra. Zay ihany nafahantsika matafavoaka an'io. Fa ajanona daholo le fanampiana hoe vatsitsindry sy karazan-dreny fa reny asisy tanàna manimba ny eritreritry ny olona reny. Fa famokarana zany ny tokony toanana
afahantsika manana vokatra be dia be ary mora kokoa ho an'ny mpanjifa. Raha lemaka be tsy mitatatra saika efa vita ketsany tanimbary ny eny Ambotro Manjaka sy faritra Ambavatokana ihany koa. Misy anefa ireo tanimbary tsy tonga ny ranona izany aza atony any amin'ny ilany andrefana Ambotro Manjaka. Marina moa fa velara-tany 104 hektara eo ny tany ambolena Ambotro Manjaka ka mahavokatra 4 tonna isaky ny hektara raha tsara ny rano. Fanaizana zany mbola misy faritra maina zany ny ilany andrefana amin'ny Ambotro Manjaka iny izay tokony tondrahany barazy avy any Ankotrana ampidiny eny Ankotrana sy eny Aprika. Ny antony dia tsy misy rano mihitsy zany amin'izao fotoana izao ny renirano Sisaony moa zany lohan'ny renirano Sisaony dia iny Ambomiadana iny tokony hisy rano mandeha zany avy any amin'ny barazy tsy azo mpaniry mahazo Sisaony iny fa tsy misy moa zany zao fa tao anatin'ny taona maro iny moa zany mojerevana hoe anaovana ezaka lehibe sy goavana miaraka fitonam-panjakana mihitsy mba hiverenana amin'ny resaka fampandehanana ny rano avy any amin'ny barazy tsy azo mpaniry amin'ny renirano Sisaony. Dia mbe ny barazy amin'ny renirano Kopa zany afaka mandray amin'ny barazy ny tsy azo mpaniry sy ny Amatasoa iny. Fa misokatra kosa ny fanadihadiana mikasika ny fahamaizana ala atao amin'ny fokontany Andavakitsitsika commune Antakasina district Ambatolampy. Tsy izay ihany no zavantranga fampianaka rovavy no hita faty ho tontony afo nandritra ny firetana. Raha ny fampitambavao dia olona niara-ny farimbona namono afo ihany izy mianaka ireto no izao tradoza izao. Tafiditra ao anatin'ny fanadihadiany mpitandro filaminana any an-toerana moa ny antony faty marina azy mianaka ireo. Fanana tanteraka fanadiovana faobe tena mitrano fonena mpianatra Katso 2 androany ny kroasy ny mpianatra izay tsara fiomanana tsy tapoiny loza no sady fanentanana ireo mpianatra ihany koa anaja ny fahadiovana isoroana ny fianaky ny aretina maro samihafa. Ravirazafi Mahenina sy Andry Rakotomalala. Antony lehibe nanatanterana ny asa fanadiovana tetỳ Ankatso faharoa ny fiatriana sady ny fiaviany fitaovam-pahavaratra izay mampiroborobo ny fisiany valana retana samihafa avy amin'ny loto. Izany atao isam-bolana ny fanadiovana ho ny tompona andraikitra mba ho toerana madio lavitry ny aretina ny misy ireo mpianatra. Noho ny fahavitsian'ireo mpiasan'ny kroa kosa tsy maintsy ny mpianatra ihany no manampy amin'ny asa atao. Noentina hiatrehana an'izao fiavian'ny orana mba hialana mety hisiana valana retina. Dia niezaka zany eto anivon'ny kroa zany miaraka amin'reto mpianatra reto manatanteraka an'izay fanadiovana faritra misy ny toeram-ponenan'ny mpianatra zay. Efa mivitsy dia mivitsy ny mpiasa eto anivon'ny kroa satria eo le efa maro ny misotro ronono ary eo koa moa efa tsy hotsony dia efa mivitsy izay satria eo latsaky ny 50 zany no tena tokony andraikitra amin'ny resaka fanadiovana misahana ny cité ny université d'Antananarivo izay misy 7 dia izay mitadasika ka miezaka zany zay eto anivon'ny kroa mitady vahaolana miaraka amin'reto mpianatra reto manatanteraka an'izay misy hitetezana an'ireo faritra reo zany zany ho périodique izy izay hoe mety mavita indray mandresam-bolana zany ny mpiasan'ny kroa zany izay ifondronana iarana amin'ireo mpianatra reo. Amaranantsika ny vaovao amin'ity hariva ity dia taory ny fametram-pialan'ny Premier ministre britannique Liz Truss omaly alakamisy dia efa manangasanga sady ny anaran'ireo mpikambana mety hanolo azy. Isan'izany i Boris Johnson izay fantatra fa Premier ministre teo aloha maro ny dingana mbola tsy maintsy atrehana ka ny zoma ho avy izao no mety ampahafantarana izay Premier ministre vaovao izay. Avitra sondrabe eo amin'ny sariny Euronews na rindrany Après seulement 45 jours à Downing Street, la première ministre britannique Liz Truss a annoncé ce jeudi sa démission. Sabo enina herinandro tao aoriana nendrena azy nametra-pialana omaly alakamisy ny Prime Ministre britannique Liz Truss. Teo anoloan'ny teny Downing Street no nilazany fa izy ny latsabato anatin'izay ho atao ahafahana manolo azy. Tsy navita nanatanteraka ny didy nomeny mpifidy azy ao amin'ny atoko conservateur aloha izany ny tenany. Raha ny fanambarana trany dia ito ihany ny fanatanterahana ny asa rehetra mandrapisiny ny anolo azy ny herinandro avy. Hatramin'ny omaly dia efa maro ny anarana eno izay avy ao anatin'ny atoko conservateur ihany toa ny Rishi Sunak, Jeremy Hunt, Penny Mordaunt, ministra tompona andraikitra amin'ny fifandraisana amin'ny parlementaire
nay Boris Johnson aza premier ministre nasolo azy ny septambra lasa teo solombavambahoaka ny atony conservateur telo farafahakely no afaka mirotsaka amin'ny fomba ofisialy an'olo an'ny Liz Truss ho premier ministre britannique alohan'ny anapahana hevitra avy amin'ireo solombavambahoaka araky ny fitsipika natolotry ny atony conservateur ny alaka misy ihany ny candidat dia tsy maintsy manana mpiara-miasa zato farafahakely ny anohana azy hoy ny tompona andraikitra ao amin'ny majorité Graham Brady ka ny alatsinainy zao ny tokony voangony ireo fanampiana ireo ary ny zoma 20 oktobra no iroso amin'ny latsabato izy ireo raha ny fampitam-baovao. Le soulagement des marchés britanniques. Tahaka ny mazatra dia ny fandarana ahona marina arahin'ny ny fandarana Global News izay no fandarana arahinao avy hatrany aorian'izao fotoanany fampalalam-baovao izao aorian'izay kosa ny andian-tantara na ny série mitondra ny lohateny hoe Gli ary ny horonan-tsary indray miseho mitondra ny lohateny hoe Laiza Sasain kosa no arahinao aorian'izay rehetra izay mametraka ny veloma mandrapitafa ho amin'ny rampitso indray tompoko lasy tompoko vavy veloma tompoko.